ho avy mampanahy. Io no lohahevitra iarahantsika midinika amin'ity anio ity izay anasako anao amin'izao fiarah-mianatra izao. Mahatoky Andriamanitra. Zany lohahevitra mandritry ny herinandro iarahantsika mandinika ary ny toky sy andininy ataontsika tsy anjery izay anasako anao mba hanao azy tsy anjery. Ny Josoa 2:25-7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary tsy nisy latsaka na dia kely akory aza ny tenin'ny zava-tsoa rehetra nolazain'i Jehova tamin'ny taranak'Israely, fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Mahatoky ny tenin'Andriamanitra nefa indraindray mbola mampanahy indray no avy. Manahoana no ahafahantsika mandinika izany lohahevitra izany? Ny amin'ny hoe sady mahatoky Andriamanitra manatanteraka ny teny fikasany rehetra kanefa ny amin'ny ho avy dia mbola misy mampanahy. Ndao hamaky ny Josoa 7:1-5 isika. Josoa 7:1-5 iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa ela tao aoriana nomezan'i Jehova fitsarana ho an'ny Israely ho afaka amin'ny fahavalony rehetra manodidina, ary Josoa dia efa zokiolona sady nandroso fanterana, dia natsoiny Josoa ny Israely rehetra, dia ny loholony sy ny lehibeny sy ny mpitsara azy ary ny mpive azy ka hoy izy taminy: efa zokiolona aho izao ka mandroso fanterana, ary ianareo efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitrareo tamin'ireo firenena rehetra teo anoloanareo, fa Jehovah Andriamanitrareo niady ho anareo. Indreo efa voazarako ho lovan'ny firenenareo tamin'ny filokana ireo firenena sisy ireo hatrany Jordana, mba amin'ny firenena rehetra izay nifongorako ka hatramin'ny ranomasina lehibe andrefana. Ary Jehovah Andriamanitrareo, izy no androaka ireny eo anoloanareo, dia hampiala azy eo anoloanareo ary andovany tany ianareo araka izay nolazain'i Jehovah Andriamanitrareo taminareo. Ary ava-malala, rehefa nitarika ny zanak'Israely mandra-pahatonga tao amin'ny onjordana i Josoa, tonga tao amin'ny tany Kanana, ny fampizarana ny tany, ary efa hita ny fahatanterahany ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, dia nilaza izy fa efa zokiolona zao. Ny fiarahan'i Josoa tamin'ny zanak'Israely dia efa madiva ho tapitra, fa ny fiainan'ny zanak'Israely kosa dia mbola mitohy eo amin'ny tany Kanana. Nanome fampanantenany Josoa fa ireo firenena rehetra eo anoloanareo izy dia efa nomena sy efa voazara ho lova tamin'ny filokana. Saingy ireo firenen'ireo dia firenena tsy maintsy mbola ho resena, firenena tsy maintsy mbola ho rohana. Ary izany no mahatonga ny lohahevitra hoe ho avy mampanahy. Tsy hoe akory efa tonga dia tsy maintsy azo ny zanak'Israely ireo tany nampanantenaina rehetrarehetra ireo, fa misy fepetra mazava tsara mba hahasoan'izy ireo mahazo azy. Dia tsy inona izany fa ny fankatoavana an'Andriamanitra. Tsy azo fotsiny amin'izao ny fahombiazana, fa mifamatotra amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izany. Ka na marina aza fa noho ny fahatokian'Andriamanitra tamin'ny Israely no nahazony tany amin'ireo teny fikasana maro samihafa, dia tsy ho voafetra ny mety ho fivoaran'ny toe-javatra amin'ny ho avy arakaraka ny fitondrantenan'ny Israely. Ka ny fanontaniana dia izao: ho vitan'ny Israely ve ny aro izay efa azony? Ary ava-malala, toy ny nahazon'ny zanak'Israely ny tany Kanana, no mbola ahafahantsika ihany koa miady amin'ny fahavalo eny amin'ny rivotra ankehitriny, mba ahafahantsika manana fandresena sy fiadanana ara-panahy. Rehefa mamaky ny Josoa 3:2-10 isika, dia izao ny voalaza hoe: ny lehilahy ray aminareo manenjika ny arivo, fa Jehovah Andriamanitrareo, izy no miady ho anareo araka izay nolazainy taminareo. Izany hoe ny toky omen'Andriamanitra dia mbola miady ho antsika foana izy, na ho amin'ny ho avy aza, saingy kosa miankina amin'ny fankatoavantsika sy ny
fitoerantsika miaraka amin'Andriamanitra ny fandresena. Ny kristianina dia mbola miady ankehitriny. Ny voalazan'ny Korinthiana 2:10-15 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa na dia velona amin'ny nofo azy izay dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiany tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay hatsangana nohitra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay, ka mambabo ny hevitra rehetra anaiky any Kristy. Izany hoe mbola misy ady atrehantsika. Mampananten'Andriamanitra fa andresitsika amin'ireo ady ireo, sainga misy ampahany avy amintsika. An'Andriamanitra ny ady, fa sainga isika kosa mila mankatoa. Mba hanazeran'ny mandan'i Jeriko dia tsy maintsy nanaiky ny zanak'Israely ny hodidina impito. Tsy maintsy nanaiky ny zanak'Israely ny andeha fotsiny, tsy ady hevitra ny amin'ny hoe ahoana ny fomba andresena, ka ny fitoeranao ao amin'ny fankatoavana an'i Kristy no hampahazo antoka anao fa mbola hiaro anao amin'ny ho avy Andriamanitra. Maro be ireo teny fikasana izay nomen'Andriamanitra anao, koa ny sorona izay nataon'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty no efa nahazoantsika ny fandresena, ka tsy maintsy miantehitra tsy tapaka amin'ny fanampiany fanahy masina isika mba hananantsika fiainana feno fandresena. Ampandresy anao mandrakariva ny Andriamanitra, andao hankatoa azy sy toky aminy. Ivavaka isika. Jesosy io, misaotra ny amin'ireo teny fikasana izay natolotra ao anay, misaotra ihany koa satria efa niaro anay ianao sy nanampy anay tamin'ny lasa. Azonay no avy, azonay antoka no avy ary tsy ampanay anay izany, satria vonina izahay nitandrina ny didinao sy toetra eo anilanao. Momba ny isam-batan'olona izay nandre ny teninao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.